Masinani tupu, masinani tupu, ajamani cha. Masinani tupu, masinani tupu, masinani tupu, ajamani cha. Masinani tupu, ajamani cha. Masina, Alleluia. Ulune fatabilo ulumirawe. Masina, Alleluia. Watenikyu nihirawe famasina. Masina, Alleluia. Niulumbo avunzimira famasina. Masina, nutumpu ajamanja. Raya, Masina, Descension, Masina, Faraya, Masina, 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 Raya, Masina, Descension, Masina, Masinani tupu, masinani tupu, masinani tupu, ajamani cha. Masinani tupu, masinani tupu, masinani tupu, ajamani cha. Masinani tupu, ajamani cha. Masina, Alleluia. Ulune fatabilo ulumirawe. Masina, Alleluia. Yatenikyo nihirawe famasina. Masina, Alleluia. Niulumbu avunzimira famasina. Masina, nitumpu ajamani cha. Raya,
tompo, masinany tompo, masinany tompo, Andriamanitra. Masinany tompo, masinany tompo, masinany tompo, Andriamanitra. Alléluia, alléluia. Mbola faly miara-batsika eran-tany aho anio asabata 17 ny volana Desambra 2025. Ry hava maralao amin'ny tompo, tena izay tokoa ny tompo Andriamanitra antsika, tena masina ny tompo Andriamanitra antsika io. Ry havana anoy aho anio fijoroana vavolombelona izay efa noetiko teto ny tamin'ny indroa asabata lasa izay. Anio zany dia momba ny amin'ny zavatra anankitelo eo no entiko anio satria mety ifarana anio zany ilay fijoroana vavolombelona zany momba ny amin'ny izay nanasitrana ny tompo ahy ary kosa zavatra niseho tao anatin'izany dia nanovan'ny tompo ahy koa zany mba ampaherenao. Ry havana, ivavaka aloha isika idera ny tompo anaja azy amin'izay fahamasina zay satria izy no ametrahantsika izao fotoana izao, izy no antsontsika, izy no asandratro eto ary engany tompoko tena avoray anao ampahery anao ary tena iaona amin'ny Jesosy koa ianao. Zay no faniriko ary izay koa no faniriany tompo Andriamanitra satria tian'isika tena hoe alala azy ary tena iavana aminy mba ho tafody any an-danitra rehefa tonga ny fotoana. Amen. Ivavaka aloha isika tompoko alohan'ny andresantsika le ten'Andriamanitra moa zany ao anatin'ilay témoignage zany no andresantsika ten'Andriamanitra fa tsy amaky ten'Andriamanitra betsaka koa ary koa tsy anazava ten'Andriamanitra betsaka fa ny fijoroana vavolombelona zany tena hoe ataoko eto zany dia manasanao tena hoe ivavaka mba andraisanao koa izay tiany tompo ampitaina aminao. Okanao ivavaka amin'ny toerana misy anao any mba hiainanao koa Jesosy ka asandrato vavakanao isaorantsika sahady ary anatrehany an'izao fotoana izao anokafa ny masom-panahintsika ny amin'izay zavatra tiany ho fantatra antsika zany ary ampatsiahy koa zany, ampatsiahy koa na dia efa nandray noty ary ahako dia ampatsiahy ahy ary koa vao mi mampahery koa izany satria zavatra efa lasa fa mbola averin'ny tompo mbola anafoazandray ilay fanahy atao anatiko dia ho anao koa zany mba amoazan'ny tompo ny fanahinao mba iaona aminy ianao. Ivavaka antsika tompo. Jesosy enao no Andriamanitra, enao tokoa ilay masina Jesosy ary tsy misy toanao tompo, tsy haniafa ny fahamasinana fa anao ny toerana avo indrindra ary saro-piaro anao Andriamanitra ny amin'ny fahamasinanao ka indreto izay tompo miantso anao amin'izao andro ariva izao. Miantso anao aho Jesosy anandratra anao indray eo anatrehany vahoaka anao zanakao malala rehetra ato anatin'ny YouTube. Jesosy oka anao ampahery zanakao tsiraray avy ary ampifony masom-panahiny tsiraray avy Jesosy. Tompo ampahirato ny masom-panahiny tsiraray avy mba tena iaona aminao, mba tena atsapa tokoa fa ianao ilay Andriamanitra. Tompo oka anao anafaka izay rehetra mamatopatotra ny tsiraray avy Jesosy izay tsy ahafahan'izy ireo iaona aminao. Jesosy tompo mangataka ny ranao koa andrakotra ny tsiraray avy eto, mangataka aminao Jesosy oka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako, oka ny fanahy masinao koa ampisokatra ny masom-panahiny tsiraray avy ary oka ny ranao Jesosy andravarava ny fahavalotra satria nao fa niteny hoe roainy devoly ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra zanatsipika izay mitady alefa ny fahavalo dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy manan-kery, tsy manan-pafana eto fa mivelana davaky ny elo anareo, davaky ny elo ny plasinareo, any ny plasinareo satana. Miala koa ny devoly manampy-tsofina rehetra izay tsy hahenony zanak'Andriamanitra ny tiany tompo ambara dia adorana amin'ny rano zany devoly manampy-tsofina velana davaky ny elo anareo. Miala koa ny devoly manampina fanahy rehetra, ny fahajambana ra-panahy rehetra dia potehana amin'ny ranao zany Jesosy ary atsika davaky ny elo zany.
miala-po ny fana ratsy rehetra zay mitady adanafika amin'ny écran zany dia potehana amin'ny ranao zany jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa ny ranao tompo mandrakotra an'izao écran zao jesosy ary manampotika ny filesatra rehefa ny fahavalo efa leviny zany tahaka ny lavelona ary hovenany amin'ny elo zany jesosy tompo oka ny fanahy masinao no hiditra antsehatra aminay tsiraray avy ampifoanay ary toy ny any an-danitra izay jesosy amin'izao raisy fotoana izao amin'ny teny izay ho raisinay jesosy ka mitenena tompo satria andriamanitra lehibe indrindra ianao jesosy tompo mifona aminao koa ny amin'ny fahatarana jesosy na dia 10 minitra ara jesosy dia efa mampidiny varavaran'ny lanitra izany ka mifona tompo satria fahadisoko jesosy any amin'ny fahatarana 10 minitra jesosy ka hifonako aminao zany jesosy na 10 minitra na 4 minitra tompo dia efa lehibe zany jesosy ka mifona jesosy eo anatrea lanitra sy ny tany jesosy satria mba tsy anakondane ny fahavalo ahy zany jesosy ka mifona tompo satria andriamanitra marina ianao andriamanitra maro-potoana ianao jesosy ary tianao zay zanakanao ankatoanao daholy ho marina tokoa ka misaotra jesosy ny vonaitra ho anao ka mitenena fanahy masina raha kofony ranao zay tsiraray avy oka ianao hiasa aminay tsiraray avy jesosy satria ho avy ianao ampiakatra zay efa niomana ihany zay efa vonona ihany jesosy ndafitra any an-danitra jesosy dia zay masina jesosy ary manaiky mankatoanao jesosy ka misaotra tompo ny vonaitra ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra seketriny ary mandratsy aidolia alleluia amen amen ry ava malala amin'ny tompo anio zany dia hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra niseho ihany koa zany talohan'ny tompo ho tonga anao opération ahy ny zavatra niseho zany talohan'izay ary koa tao arinan'izay zany dia ezahako ho ambara eto avokoa le izy zany anio dia amin'izay are anao zay mbola tsy naheno zany misy ny vidéo ato zany fa efa tamin'ny taona 2020 tanoany na 22 tanoany 2022 tanoany dia mety mbola tsy tanao satria fa maro be ny vidéo ato fa tiany tompo averiko anio eto ary koa mahafaly ny foko tsoroko aminao zany mahafaly ny foko satria vomi koa ampahery ahy ary koa engany ampaherenao koa ary engany ka ino ianao ry havana tsy terena ny finoana tsy azo terena izany fa arakaraka anao na ino ianao na tsy ino izay voambara rehetra eto satria zavatra nisy tamin'ny fiainako amin'ny ara-panahy ary koa momba ny amin'ny nofo izay novain' Jesosy ka nanaiky aho hijoro vavolombelona mandra-patapitry ny fofonaiko mandra-patongo any amin'ny tompo dia ambarako zay tiany ho ambarako na misy tia na misy tsy tia dia tsy maintsy miteny aho isehony voninahitry Jesosy raha mino ianao dia voninahitra ho an' Jesosy raha tsy mino ianao dia voninahitra koa an' Jesosy ry havana alohany anambarako ny fijoroana vavolombelona dia miteny aty am-piandohana fa tsy mitsara na miteny na manaratsy fiangonana na iza ambarako dia melolo izay zavatra izay tsy hitsara fiangonana na anaratsy mpitondra fivavahana na hitsara fiangonana no ataoko eto fa anambarany nataony tompo tamiko ka raha ino ianao iaho dia isaorana Jesosy raha tsy mino ianao dia isaorana foany Jesosy fa efa nanambara zay nataony tompo tamiko ako dia nanao ny asan' Jesosy ahako ka tsy tsara na iza tompoko ary tsy anaratsy na iza fa tsiraray avy manana safidiny amin'izay arahany ary koa amin'izay ekeny amen ny zavatra ambarako zany dia verina kely tsika tsy ho tantaraiko akory verina kely tsika tamin'ny farany teo dia ny tompo ilay tonga nanao opération ahy zany tamin'ny farany tao anatin'io nefany tamin'ny Jesosy zany tonga nanao opération ahy dia mbola ny zavatra niseho talohan'io zany no ambarako eto zany hoe isika zany rehefa vonona ho amboarin'i Jesosy anaraka an' Jesosy dia tena hoe ovainy tanteraka ilainy 100% ilainy 100% zany tsy afaka atsika anome kely fotsiny hoe Jesosy mbola tazomiko aloha ty zavatra ray ity
nefa ny ankatoanao ako. Mila tantsika mahatsapa hoe rehefa naraka an' Jesosy tsika dia mila tsika momba tsika manontolo zany dia hoe apetraka eo tongotry Jesosy zay zany le izy. Dia eto zany zavatra niseho talohan'ny tompo tonga zany anao opération ny alakamisy zany hoe alakamisy alohan'ny zoma ny andro izay nanomboka ny fivadikanana zany. Tadidinao ny tantara nambarako tamin'ny sabata lasa satria ny zoma zany zoma fa 8 ny volana desambra 2020 zany no nanomboka zany ny atoandro no ny fahadiana zany izahako. Zany hoe sakafo aloha zany ny atoandro dia tsy sakafo tsony mandra-pavitany opération nataon'ny tompo tamiko zany. Dia zany tsy nafantatra araka nambarako teto hoe ny tompo nampifadianay satria efa nangetaeta aho iaona amin'ny Jesosy. Dia ay zany ny fiteniko, ny faniriko iaona tamin'ny tompo dia nisy fanamboarana be dia be nataon'ny fanahy masina tamiko alohany zany Jesosy ho tonga anao opération ay. Ry havana ny alakamisy fa 17 ny volana desambra 2020 dia nivavaka maraina satria zany ny fataoko na hatramin'izao hatramin'izao dia mitohy foana mivavaka maraina zany dia alohan'ny vavaka ny maraina zany mahazatra zany ny fataoko dia tonga dia mandroaka devoly. Fa tsy indraindray zany indraindray zany toko dia hoe mivavaka dia aveo mandroaka devoly ihany koa zany. Dia tamin'io zany dia nitsangana zany androaka devoly aloha zany ny andro alakamisy fa 17 volana desambra 2020 zany io dia nandroaka devoly zany nivavaka zany dia nandroaka devoly aloha zany dia vavaka nandoalika zany hony aveo. No nefa nandoalika nivavaka zany tamin'io alakamisy maraina io zany dia nefa nandoalika nivavaka zany dia eniko zany eo am-pandolenam-pivavahana ny teny tamiko zany ny tompo. Mazava be mihitsy ny feo ny fanahy masina zany miteny rehefa miteny ny tompo rehefa anatin'ny fahangilana isika rehefa anatin'ny vavaka isika dia eno zany ny tompo miteny. Dia ny teny zany ny fanahy ny tompo eniko zao mihitsy fanahy ny tompo ny teny hoe eno tsara hoy zany izy hoe mbola misampy ato aminao. Zay nambarany. Mbola misampy ato aminao. Dia sasany eo am-pandolena mivavaka dia taitra zany satria zay ny eniko hoe mbola misampy ato aminao. Dia ny teny indroa teo eo zany ny tompo dia ny teny zany hoe mbola misampy. Ohatr'izay misy zavatra nambarako hoe mbola misampy satria nanaitra anazy zany le izy hoe mbola misampy. Dia ny aveo dia mbola naveriny tompo indray zany hoe mbola misampy ato aminao. Dia sasany no nefa gaga zany hoe mbola misampy dia nanotany zany an Jesosy ry havana miteny ny tompo, miteny ny tompontsika. Mila tsika mametraka fantenina aminazy nifotraka tsy mazava amintsika ny teneniny. Miteny zany dia mamaly isika, mila mamaly ny tompo zany isika zany aza mangina fotsiny amin'izao rehefa mari fanahy masina miteny ka raha hoe misy zavatra tsy azonao dia antanio izy fa hamaly anao izy. Amen. Zay fampahelezana lehibe koa zay fampahelezana lehibe koa zany zay. Dia ny teny zany hoe mbola misampy dia hoy ny tompo tamiko, ny teny zany ny tompo aveo hoe ny akanjo mpiandrinao io no mbola sampy ato aminao. Amen. Ry havana. Eto aho dia resaka fitafiana mpiandry zany. Averiko ndray tsy tsara naiza na iza aho. Fa ny natao tompo tamiko na tonga ay amin'ny plasy zao no ambarako. Ary tsy azoko afenina izany satria témoignage fijona vavolombelona no asain'ny tompo ataoko dia tsy maintsy ataoko ary tiako koa ny anao an'izay satria nahitako fahasoavana ary niaonako tamin'ny tompo izany satria nankatoa azy aho. Anjaranao na ino ianao na tsy ino tompoko. Dia hoy zany ny tompo miantso aho hoe ny akanjo mpiandrinao io no mbola sampy ato aminao. Zay nataon'ny tompo tamiko. Ry havana, io akanjo mpiandry io no tenen'ny tompo hoe mbola sampy ato aminao.
taitra be mihitsy ahako tena taitra be ako satria tsy tanatin'ny saiko mihitsy momba ny hoe akanjo ve akanjo mpiandry ve zay mbola nitazomiko tato zany a na de efa tsy nivavaka tany amin'ny fiangonana fifoazana intsony ahako fa mbola naprimiko tato zany lay akanjo mpiandry dia ny teny tamiko an'io teny io ny tompo ny teny tamiko an'izay ny tompo a hoe ny akanjo mpiandry io a no mbola sampy ato aminao de taitra be azany nisy aloha zany ny fotoana eto tadidiko eto a ny amin'ny hoe rehefa ohatra zany ny olona anankiray miala fiangonana fifoazana zany io a zay nisy ay zany fa tsy haiko ny hafa zany a dia tsy maintsy averina any amin'ilay fiangonana izany a ilay akanjo mpiandry zany raha mpiandry zany ianao de ny anahy koa tsy naveriko satria zay zatra tsapako hoe tsy naveriko satria ny antony a ny vidiana vola mantsy le izy zany hoe rehefa vidiana dia anao zany lay zavatra de ozy izy a ohatra zay zavatra nambarako tamin'izay fotoana zay hoe ahoana moa no amerenako an'ilay zavatra novidiko nefany a efa naloa vola de ahoana moa ny amerenako an'ilay izy fa efa zavatra naloa vola zany de anao le izy fa tsy averina be toerana aisany nisy antony lehibe mihitsy na tonga le tsy tafaverina ary sorako an'ny tompo satria ny tompo mihitsy a tena hoe nabrisé alay fatotra zany alleloia dia no neveo zany a dia taitra be zany nare an'le hoe ny akanjo mpiandrinao io no mbola sampy atao aminao zay zany tenen'ny fanahy masina dia no nefa taitra be zany de tsy nampoziko mihitsy zany hoe io zany a no ambaran'ny tompo zany dia hoy ihany ny tompo miresaka ane Jesosy tompoko hoe miresaka ane ny tompo hoe tena tsoroko aminao miresaka fanahin'ny tompo miresaka amintsika Jesosy fa okontsika tena hianatra hiaino an Jesosy dia ary azy de atsiaro fahasambarana ianao de hoy ihany ny tompo hoe io akanjo io ataonareo hoe masina izao no masina izao no tompo masina Andriamanitrareo amen zay zany tenen'ny tompo ozy ny tompo averiko ndray hoe io akanjo io ataonareo hoe masina izao no masina izy zany no masina izao no tompo masina Andriamanitrareo amen izy la ira teo ny nataontsika teo iny ira iny a nomeny tompo a iny ira iny ary nisy fotoana efa nambarako teto ana tamin'ny vidéo hafa tamin'ny vidéo tsy natao en direct angambany izay a dia nisy mpanompo vavikelin Jesosy a no nefa nirany ira iny zany a dia indray andro izy nivavaka nefa nazo ny ira iny zany de indray andro izy nivavaka dia nahita izy anjely marobe ny am'raha hoanlanitra mihira any ira izay nenontsika teo iny zay nomeny tompo ho any ho avy Jesosy ry havana satria masina ny tompo zay na tonga ny ira iny a iny ira iny nalefako teto za satria zay no baiko fanahy masina vo teo hoe iny alefa na refa nomana ira hafa ray de iny nasainy alefa ka isorana azy satria tiany mihitsy a ampalalana antsika rehetra ny amin'ny fahamasinany dia ny teny zany ny tompo hoe averitrepandeha hoe io akanjo io ataonareo hoe masina izao no masina izao no tompo masina Andriamanitrareo amen tena saro-piaro mihitsy ny tompo amin'ny fahamasinany satria ry havana le akanjo masina dia tokony tsy atao anarana toy izany ny akanjo tsisy fitafiana tokony ataontsika hoe akanjo ny anarana hoe akanjo masina isika olombelona no masina isika vatatsika no masina rehefa ao amin'ny tompo isika fa tsy lay fitafiana akory afaka tsika mitafy amin'ny fahamasinana amin'ny fahamontinana zany fahamontinana fa tsy lay fitafiana akory natsona hoe masina zany hoe akanjo masina dia neveo a dia ny tompo zany a tena nampafantatra mihitsy hoe nangalatra ny anaran' Jesosy zany a matoa atao zay zavatra zay ary tena mahasaro-piaro azy zany tsy tiany tompo zany zay zavatra zay satria tena fangalarana ny fahamasinany tompo zany hoe fitafiana ve de lasa toy ny sampy zany satria nambarany tompo mihitsy hoe mbola misy sampy ato aminao alakamisy io a alohany izako ny azoma hiditra zany hoe fadikanina zany dia io zany ny lakamisy zany io a dia nony aveo a de tsy nekeny tompo zany a izay
izay zany a izay akanjo masina izay de zavatra izy zany a nangataka teny zany tamin'ny tompo hoe teny zany tamin'ny tompo hoe omeo teny ary a Jesosy zany hoe rehefa mizavatra tianao ho amboarin'ny tompo a dia afaka tsika mangataka teny de fataoko zany a eo am-pivavahana io ihany zany dia mangataka teny aminy dia idina zany ny baiboly aloha de avy eo a sokafana zany ny baiboly a dia tondronao le izy fa tsy mijery anao zany manondro an'ilay teny fa sokafanao zany ny baiboly a satria tenin'Andriamanitra io anamarinany a ampahalalany bebe kokoa antsika zany dia ny teny zany tamin'i Jesosy hoe Jesosy a omeo teny ary a Jesosy satria tena taitra tsinona de tsy hitako zany zay natao satria tampoka tampoka le zavatra dia noho nefa nangataka teny taminy ahako eo am-pivavahana io ihany zany a dia ny tiako zany ny sokafako zany ny baiboly nanokatra baiboly ahako a dia tonga dia nanondro ahako de ny voatondroko ao am-bokin'ny Isaia andao vakintsika io Isaia toko fa 4 Isaia toko fa 4 a andiny fa 7 no voatondroko tena tonga dia namarin'ny tompo tanteraka zany le izy Isaia toko fa 4 andiny fa 7 tonga de io zany no voatondroko a zany hoe ny tenin'ny tompo a de tena tanteraka mihitsy zany ilay nampahafantarin'ny tompo zany dia izao le teny ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy tompo de zavaiko rehefa avy eo zany satria nazavain'ny tompo le izy zany ny tompo nanazava rehefa avy eo a nalatsiny amin'ny tompo satria izy mihitsy nanazava le izy amin'ny avy eo de hoy zany ny teny ato amin'ny Isaia toko fa 4 andiny fa 7 anaran'i Jesosy tompo dia batainy iny ka entiny eny antsorony ary apetrany eo amin'ny fitoerany tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany amen ry havana tena marina izany io teny io a nomeny tompo io a zava-nonokatra baiboly a dia voananondra dia eo amin'ny 7 io a dia manambara mihitsy ilay fitafiana nambaran'i Jesosy manambara ary nazavain'ny tompo le izy ny avy eo raha ohatra ka mijery anao amin'ny titran'io Isaia io a dia manambara ny amin'ny hoe vakiako le titra atao baiboliko a anaran'i Jesosy tompo hoe entina ireo Andriamanitra fa mitondra kosa ilay ten'Andriamanitra amen zany hoe le Andriamanitra kely zany ho entina fa ilay Andriamanitra lehibe dia mitondra antsika izy de eto zany manambara amin'ny fanompotsampy zay fanompotsampy a ampiasaintsika olombelona izany de io zany a nanamarinany tompo amin'izy ilay miteny amiko a anazavany momba ilay akanjo mpiandry satria za nangataka teny tonga de io zany a no natorony ay zany io teny io averiko indray mpandeha vakiako de veriko indray mpandeha anaran'i Jesosy tompo hoe dia batainy iny ka entiny eny antsorony ary apetrany eo amin'ny fitoerany tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany amen ry havana io no meny tompo a dia hoy ny tompo miantso ao no ny avy eo a nazavainy tsara mihitsy a io mihitsy ozy izy a no ataonareo ny amin'ny akanjo mpiandrinareo tena maro zany tompo tena maro zany tena tsy azo lavina eto dia manambara hoe dia batainy iny ka entiny eny antsorony amen hatreo aloha ny akanjo mpiandry a tamin'ny fiangonana ny vavahako a dia tsy azo apetraka amin'ny tany ilay akanjo mpiandry fa tsy maintsy hoentina amin'ny soroka zany hoe misotrana lamba kely mitovy loko amin'ilay akanjo mpiandry zany a no ohatrana cartable kely zany misy tadiny a dia atao ao zany le akanjo mpiandry a de iny zany nitondrasana anazy de entina misoroka araka ny tenin'ny tompo eto araka ny teny meny tompo eto hoe dia batainy iny ka entiny eny antsorony entiny eto tsoroka ary apetrany eo amin'ny fitoerany tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny amen ry havana iny lamba iny a rehefa alana iny a
dia tsy azo apetraka amin'ny tany. Zay zany le izy azavaiko anao zao zavatra niseho a. Fa tsy maintsy apetraka amin'ny toerana ambony. Ary koa zany a, i lambam-piandry iny koa zany a, atao hoe lamba masina, zafady lamba masina fitenena azy zany a, dia izy zany a tsy azo sasana koa olona, tsy azon'olona sasana koa zany a hoe olona tsy mpiandry zany. Veriko tsara le teniko a. Tsy azona olona tsy mpiandry sasana zany a ilay akanjo. Fa tsy maintsy mpiandry ihany no manasa azy. Ry havana, jerefa fombafomba tsampy be mihitsy nanambaran'ny tompo anazy a, nazavainy tsara mihitsy a. Tsy azo sasan'olona mantsy iny a, raha ohatra ka tsy mpiandry le olona. Fa tsy maintsy mpiandry ihany. Dia iny akanjo mpiandriny ihany koa manana, tsy maintsy manana koveta ho azy manokana. Oh Seigneur, ry havana, tena hoe tsy azo atambatra amina lamba hafa. Zay no mahatonga ny tompo saro-piaro be ary mampafantatra antsika zany a, ho anao zay mbola ao anatin'izany. Ahoana ny fomba fikarakaranao an'ilay akanjo atao hoe mpiandry. Na koa raha ohatra ny fiangonana mila manao akanjo hoe atao hoe masina ianao, na mpitondra fivavahana ianao, ka hoe iny akanjo iny a, ataonao mihitsy akanjo masina, akanjo lava be a, ohatrany tamin'ny fomba ny fariseo sy ny sadoseo. Tsy hoe koa tsy afaka manao an'izany anie isika e. Fa ilay fombafomba zany anambarana anazy hoe masina ilay akanjo no tsy akasitrahan'ny tompo, satria lasa isika zany maloto. Fa ilay lamba zany no masina. Tsy mety zany tompoko. Tsy mety zany. Tena hoe fanompo-tsampy zany. Dia toizako ihany ilay izy. Dia eto zany ten'Andriamanitra manambara hoe tsy mahay miala eo amin'ny fitoerana iny, na dia misy mitaraina aminy aza, dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany. Amen. Ry havana, tsy mahavoavonjy antsika iny akanjo mpiandry iny. Tsy afaka isika hoe raha misy zavatra manjoa dia hiazakazaka andeha tandeha ilay akanjo mpiandry vao androaka devoly. Ry havana, aiza ilay fahamasinantsika ao anatintsika? Aiza ilay fanahintsika no andeha zany raha ohatra hoe zavatra miseho? Aiza ilay fahamasinan'ny tompo zany amin'ny fiainantsika? Ary iny akanjo iny ihany koa zany a, fampianarana tamin'ny zaho mbola mpiandry zany a, tamin'ny nahazo an'ilay akanjo zany a, tamin'izany fotoana zany a, dia hoe tsy azo koa zany a hoentina amin'ny toerana anepasana moa zany, na amin'ny toerana misy faty izay, ohatrohatr'izay izay amin'ny toerana andrasitra kely soratra soratako ato azafady a. Tsy azo zany tsy azo entina any amin'ny toerana zany misy anepasana zany, tsy azo entina anepasana zany ilay akanjo mpiandry zany ary koa tsy azo any koa anaovana eny ivelany. Ry havana, tena zavatra grave be ne le izy raha tena mandinika ianao. Le akanjo mihitsy zany no itoeran'ilay fanahinao ne zany raha izany. Iny zany no ahavoavonjy anao. Tao anatin'izany teo aloha. Tena matsapa anio fa tena hoe tena tanatin'ny lalana lehibe mihitsy, tena hoe tsy mahatakatra. Mieritreritra hoe ny fivavahan'olona hafa amina fombafomba hafa hoe diso, nefa ny tena ao anatiny mihitsy tena hoe anatin'ny fahadisoana tanteraka. Ao anatin'ny fahadisoana tanteraka satria ilay lamba iny no itoeran'le hoe fanahy zany, le hoe masina. Ry havana, tena tsy mety. Tena tsy mety. Satria lasa fanompo-tsampy. Zay mahatonga ny tompo nanambara mihitsy nanoro an'io teny io hoe dia batainy iny ka entiny eny antsorony ary epetrany eo amin'ny fitoerany. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, na dia misy mitaraina aminy azy, dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany. Amen. Ry havana, tsy mahay miteny ny akanjo mpiandry. Ry havana, tsy afaka mamonjy antsika iny akanjo iny, fa ny tompo no afaka mamonjy antsika. Zay natonga ny tompo ny teny tamiko momba ny amin'ilay akanjo, tsy maintsy ahako mahafantatra zany alohany izy tonga anao opération. Dia teo ary nanontany ny tompo zany hoe Jesosy, inona ary Jesosy no ataoko? Teny zany hoe Jesosy,
inona no ataoko satria tao alohan'izany ny tompo nampafantatra koa hoe nampafantatra kosa ny tompo hoe zafady hoe tahaka ny fariseo sy ny sadoseo omeko anao ny verset any amin'ny Matthieu toko 7:20 andiny fahenina ka hatramin'ny 7:20 Matthieu toko 7:20 andiny fahenina ka hatramin'ny 7:20 dia eo ihany koa any amin'ny Matthieu toko 9:20 dia manambara reo tenyreo ny amin'ny fariseo sy ny sadoseo ny amin'ny fombafomba zany ilay hoe hipetraka eny aloha omena plasy eny aloha satria no ilay fitafiana no ilay hoe toerana izany ka mila tena mitandrina be zany isika eo ihany koa ny amin'ny hoe fombafomba zany ny amin'ilay hoe atao hoe ray antsoina ohatrany hoe ray mihitsy ajaina be no ny avy amin'ilay akanjo ry havana mila antsika mitandrina be eo ihany koa ny amin'ny hoe le fitafiana le hoe araky ny teny tompo hoe madio ivelany tahaka ny fasana hoy Jesosy nefa ny feno taolapaty ao anatiny maloto ao anatiny zany ry havana mila mitandrina antsika ary reo fariseo sy sadoseo ireo no tsy nino an Jesosy ilay natao batisa tamin'ny ranobe ary tsy manaraka an'izany jerevy ny fiangonana inona moa no tsy manaraka an Jesosy ilay natao batisa tanatin'ny ranobe fiangonana manao ahoana no tsy mino izany fiangonana manao ahoana no tsy mino izany oky ianao no amaly azy oky ianao no amaly azy ny fariseo sy sadoseo dia anisany nanohatra an Jesosy tsy nino ny batisa an Jesosy tsy nino ny batisa an Jesosy amin'ny ranobe fa ny atao fiangonana fariseo sy sadoseo izay marobe toy izany ankehitriny dia rano kely eny amin'ny loha ry havana mila mitandrina isika tompoko mila mitandrina isika oka tsika alala tsara ny tenin'Andriamanitra enkanefa ny masina ampisokatra mihitsy ny masom-panahinao an'io raha mbola ao anatin'ny fombafomba-pivavahana ianao dia amin'ny avy eo dia nanotany ny tompo zany toizako ilay témoignage dia nanontany ny tompo zany tao anatin'izany hoe nanontany zany hoe Jesosy inona no ataoko Jesosy zay zany ataoko zay zany nanontaniako ny tompo zany satria taitra loatra tsy na dia tsy hitako zany zay atao dia hoy ny tompo tamiko nangataka teny zany no avy hoe nanontany hoe Jesosy inona Jesosy no ataoko dia nangataka teny satria fanahy matsy nitarika zany amin'ny fotoana io dia nangataka teny ahako dia noho ny avy eo sokafako zany ny baiboly idiko indreo zany ny baiboly dia sokafako indreo ny avy eo dia voatondroko zany tao amin'ny tantara voalohany ndao raisitsika ny teny miteny ny tompontsika tompoko miteny izy mamaly antsika izy aza mieritreritra mihitsy hoe mangataka ten'Andriamanitra ianao dia raha ohatra ka hoe teny mafy be anao dia hoe averiko idina ity fa mety tsy ho angamba ry havana aza mandany tenen'i Jesosy rehefa manokatra indray-pandeha ianao raha nametraka question anao tamin'ny tompo dia manokatra indray-pandeha ianao dia manondro rehefa iny dia iny zay fa okontsika tsy hanova zany zay aseho an'ny tompo fa zay tonga eo tsy maintsy zakaintsika na mafy na mora fa raha ohatra tsy mazava aminao lay teny dia ianao no miteny Jesosy tsy mazava amiko ny dikany teny tianao ambara amiko ito Jesosy fa omeo teny hafa indray ako amariny bebe kokoa azavao amin'ny fahalalako Jesosy satria tsy takatro ilay tianao ambara dia omeny tompo ianao teny bebe kokoa dia ny teny azoko zany atao amin'ny tantara voalohany toko 7:10 taovakitsika ny 1:12 ka hatramin'ny 1:12 vakiko ny teny amin'ny anarany Jesosy tompo tantara voalohany toko 7:12 1:12 ka hatramin'ny 2:12 hoy ny teny anarany Jesosy tompo dia niakatra nakao Baala Perazima i Davida ka namely azy teo dia hoy izy ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko hipariaka toy ny rano vaky koa izany no nanaovany ny anaran'io tany io hoe Baala Perazima dia nilaozan'ireny teo ireo andriamaniny ka nasainy Davida nodorana tamin'ny afo amen ry havana ino meny tompo ino meny tompo zany hoe
Averiko ndray le teny dia azavaiko avy eo ny tenen'ny tompo tampoka tamin'ny fotoana io. Tantara voalohany toko efatra ambin'ny folo andiny fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Naran'i Jesosy tompo. Dia niakatra nakao Baala Perazima i Davida ka namely azy teo. Dia hoy izy, ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko, hipariaka toy ny rano vaky. Koa izany no nanaovany ny anaran'io tany io hoe Baala Perazima. Dia nilaozan'ireo teo ireo andriamaniny ka nasain'i Davida nodorana tamin'ny afo. Amen. Ry havana, io teny nomeny tompo ahy dia tonga dia manazava ny fanahin'ny tompo. Hoy ny fanahin'ny tompo tamiko, ny tanako, za mamafeny isezany no asain'ny tompo anapotika ilay fahavalo. Ry havana, fitiavako ilay akanjo mpiandry teo aloha satria mpiandry teo aloha. Fitiavako sy ny fitandrovako ilay akanjo mpiandry teo aloha. Ary tamin'izany fotoana zany ary za andeha hotokanana tany ambavohitra Paris natao fanokanana, dia nientiko ny vady aman-janako. Ary koa nisy koa fianakaviana iray koa niaraka taminay. Ry havana, alavitra ny lalana avy aty aminay aty a Belzika hatrany ambanivohitra Paris. Dia nijanona nandritry ny saditiko hoe roa andro angamba teo io angamba zay no tany. Dia nitondra mihitsy fitaovana atoriana, nividy hatramina fandriana gonflable, dia nitondra hatramin'ny lambam-pandriana sy rehetra momba ny toerana atoriana. Ny vadiko dia nanaiky ilay vadiko nandeha tany, ary koa ireo zanako menada nanatrika izany fotoana zany, fotoana lehibe tamin'izany fotoana zany. Dia ao anatiny koa ny fivadikanina koa zareo ny maraina, satria tsy nahazo ny toerana ahafahan'izy ireo ny sakafo. Tena hoe fitiavako an'ny tompo zany dia tsy tsapako koa zavatra nataoko, nefa ny tompo nanova noho ny aveo fahasoranan'i Jesosy izany. Dia noho ny aveo nanatrika tany ireo vady aman-janako, ny vadiko sy ireo zanako nanatrika tany tamin'ny fotoana io zany dia niaraka nody moa zany noho ny aveo, fa tena fizaka zany satria alavitra ny toerana, alavitra adiny firy, ataoko hoe adiny 9 tanoany angamba sa mihoatra zany vao tonga tany. Amin'izay tonga ny alina, dia tena hoe marobe zany ny fizana toetra nataon'ny tompo zany. Ny aveo tamin'ny fotoana io efa nisy koa nefa zavatra hitako teo amin'ny fotoana ny fanokanana, fa tsy ambarako eto an'io satria manjary tsy tonga hatrany amin'ny farany amin'izay fanomaniko ao fa raha misy ny fotoana dia ambarako indray amin'ny manaraka. Ry havana, tena hoe nientiko ireo ankonako nanatrika tany niaritra nandritry ny adiny firy tamin'ny fotoana an'ilay fanokanana izany. Dia hoe mahatonga miteny izany ny fitiavako an'ilay fanompoana zany tao amin'ilay fiangonana fifoazana natonga io mpiandry dia fikolokoloko an'ilay akanjo, tena hoe nekeko ny amin'ny fombafomba tao amin'ilay fiangonana. Ry havana, dia teo ara zany ny tompo amin'ny fotoana io ilay lakamisy zany io ilay nambarako hoe 2 andro aloha za hiditra fivadikanina, dia noho nitonga zany tena hoe teny tamin'ny tompo Jesosy inona no ataoko. Dia nasaina nangataka teny zany dia nahazo an'io teny io amin'ny tantara voalohany io manambara an'le hoe avepitra mandeha ny 1:10 hoe dia niakatra nakao Baala Perazima i Davida ka namely azy teo. Dia hoy izy, ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko, hipariaka toy ny rano vaky. Koa izany no nanaovany ny anaran'io tany io hoe Baala Perazima. Dia nilaozan'ireo teo ireo andriamaniny ka nasain'i Davida nodorana tamin'ny afo. Amen. Ry havana, zay le izy. Dia hoy ny tompo tamiko, ny tanako zany no ho ampiasain'ny tompo anapotika ilay akanjo mpiandry. Ry havana, mety tsy ho zakanao raha ohatra mbola anatin'izany ianao, fa tsoroko hoe zahako ny anao tamin'ny tompo dia faly ny foko ary tsy matahotra olombelona ako. Jesosy no atahorako, Andriamanitra no atahorako.
fa ny olombelona dia mbola ho levina ihany. Fa zay fanompoana ataonao dia anao izany. Fa za tsy ao anatin'ny fombafomba mpivavahana intsony. Ry havana, nasain'ny tompo aho ny amin'ny tanako mihitsy no anapotika zany ilay fahavalo satria ilay akanjo atao hoe akanjo masina dia lasa nisy devoly zany satria atao hoe masina. Ry havana, aiza amin'izany ny fanahintsika? Aiza amin'izany ny fanahintsika tsy hitrany an-danitra re zany tsika? Nefa misy olona miara-milevina amin'ireny fitafiana ireny. Nefa ilay fitafiana ho levina ao am-pasana. Fa ilay olona ny fanahin'ilay olona ho aiza zany? Oh Seigneur, ho aiza ny fanahin'ilay olona? Nefa ny akanjo ho potika, ho levina. Ary koa misy ara-pamaky fasana mangalatra ny volamena sy zavatra anatina fasana. Maika ve fa lamba zay rovitra apitso vidinan'io dia ho rovitra apitso na ho rovitra afaka raina 3 volana. Ry havana, nasain'ny tompo aho anapotika an'ilay lamba. Dia niteny tamiko fanahy masina hoe, eto izy dia Davida dia nandoro, nasain'i Davida nodorana tamin'ny afo. Ilay sampy zany, ilay Andriamanitra kely zany. Fa ianao izy ny tompo izy miantso aho. Ianao aty ampitan-dranomasina tsy afaka mandoro zavatra aty satria tsy azo atao aty aminay zany. Tonga dia tonga ny polisy raha ohatra ka mandoro zavatra ao tokotany ianao satria ny voisin na voisine hiteny hoe misy setroka ao. Ohatr'izay ety setroka any amintsika. Fa izy ny tompo hoe ny ataonao dia tahaka ilay teny ao ambony ilay hoe le hoe le hoe ny tanako no namakin'Andriamanitra ny fahavaloko ny hipariaka toy ny rano vaky. Hipariaka toy ny rano vaky. Zany hoe tsy maintsy etezana zany ilay akanjo mpiandry. Tsy maintsy ravaravana zany ilay fombafomba tsampiny ainako. Zay le izy. Tsy maintsy ravana. Ry havana, raha tsy natateraka an'ireo aho dia tsy tonga Jesosy nanao opération aho. Satria tena jamba tsy nafantatra na inona na inona. Dia teo zany nentin'ny fanahy masina. Tena hoe na izara ohatrany hoe tsy matsiaro tena zany. Fa nentin'ny fanahy masina. Tonga dia raisiko ilay akanjo. Raisiko ilay akanjo, nakaety ahako, dia nidina tany ambany, dia naveo dia netezako ilay lamba amina rahan'i Jesosy zany dia tena hoe nangataka ny rahan'i Jesosy nandrakotra nandoro zany amin'ny rahan'i Jesosy zany ilay fombafomba tsampy rehetra izay niainako. Dia netezako koa, tena netezako majinika zany le izy dia natao tao anatina sac poubelle dia nafatotra amin'ny rahan'i Jesosy dia nariana anaty poubelle. Ry havana, tena natsiaro fahafahana lehibe za, tena hoe afaka tanteraka, tena natsiaro afaka ny fatotra. Nefa ny araka teneniko teo hoe ny fitiavako ilay fanompoana tamin'izako hoe mpiandry zany. Ary fikolokoloko mihitsy an'ilay akanjo. Ary ny vidy mihitsy araka koveta manokana ho an'ilay izy araka ilay fampianaran'ilay olona lehibe tany amin'ilay fiangonana. Dia tena hoe koveta manokana misy sarony mihitsy ho an'ilay lamba fotsiny. Ry havana, zava-doza fanompo-tsampy anie izany. Fanompo-tsampy izany. Aiza ny tany aleha amin'ny fanahintsika raha ohatra sendra hoe misy bomba, aiza todrasanao an'ilay lamba? Iny ve avovonjy anao? Iny ve avovonjy antsika ve ny lamba? Ary raha ohatra sendra misy hoe olona eo alohanao mihetsika devoly, dia andeha hazakazaka andeha tady akanjo mpiandry, aiza ianao? Raha ohatra tsy any aminao ilay lamba ary. Fa tsy maintsy andeha iverana etrany ve ianao? Na andeha ho aiza ianao, andeha hoe ndasa aloha oka kely aloha fa tsy eto ilay akanjo mpiandry fa kalmeva aloha ianao. Ry havana, zava-doza. Tokony hiomana foana isika. Tokony efa vonona foana isika andravaravan'ny fahavalo. Na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Aiza ao anaty baiboly amin'ireo mpianatry ny tompo no nisy resaka hoe akanjo mpiandry tao? Aiza anaty baiboly? Aiza anaty baiboly na ny ery amin'ny asan'ny apôstôly raha manambara momba ny akanjo mpiandry? Aiza no misy an'izany? Tamin'ny andro taloha, tany amin'ny andro testamenta taloha,
no nisy lamba izay nampiasain'ireo tanatin'ny any amin'ny fomba ny lalàna tany amin'ny andro mosesy fa no tonga Jesosy sisy resaka akanjo mpiandry teo fa famasinana anatiny sy ivelana ambarany tenin'Andriamanitra. Ry havana mila mitandrina isika, mila mitandrina betsika satria betsaka ny anatin'ny fahaverezana efa very fanahy satria manaraka fombafomba. Ry havana tena tiako vavaka atao amin'ilay fiangonana tsoroko anao. Ary zany ala tamin'ilay fiangonana ray dia tena hoe nalahelo be ary tomany mihitsy Jesosy, ina Jesosy no ataoko, ina no ataoko tompo satria aiza zany anompoko anao. Ay ny tompo nanafaka tena hoe afaly satria tena hoe lalana diso nandehanako teo aloha. Lalana diso satria manaraka fomba n'olombelona, tsy maintsy atao an'izao ilay akanjo, tsy maintsy atao zao, tsy maintsy atao an'izao ilay akanjo mpiandry. Eto amin'ny avy Jesosy dia tsotra. Akanjo fahamasinana sy fahamarinana fitondran-tena mendrika zay eto amin'ny avy Jesosy. Tsy voatery hoe akanjo tsy maintsy ohatr'izao ity ihany no azonao anaovana forma ohatra zao na forma ohatra zao, tsy atompoko. Tsika vehivavy mila manao fitafiana masina, mendrika zany, mendrika ho an'ny tompo. Zay ny ilain'i Jesosy. Fitafiana mendrika ho an'i Jesosy. Marina fa rehefa manao batisa izahay dia efa misy akanjo fotsy anaovana batisa zany, nefa tsy atao koa hoe akanjo masina izany, fa akanjo fotsy ampanaovina ny olona izay atao batisa satria misy ny olona fantatsika tsara ny any amintsika. Misy ny olona tsy manana firy dia atao mitovy zany ny olona tonga dia ampanaovana ilay akanjo lava, akanjo fotsy ilay ajoboka anaty rano. Dia iny sasana aveo dia aprima ho an'ny hafa indray, fa tsy hoe iny dia amidy tiana ohatrany, tsy atompoko. Fa ao anatin'ny fiangonana ho avy Jesosy io, anatin'ny toby io. Ry havana, zay le hoe akanjo mendrika natrehan'i Jesosy zany. Dia amin'ny aveo toizako zany ny momba ny amin'ny toy ny fijona vavombelona. Zany momba tamin'ny le akanjo mpiandry. Mazava angamba zay aloha momba n'izay hatreo aloha dia raisintsika aloha le Matthieu 5:20 satria io zany manambara kokoa ny amin'ny hoe manambara koa zany amin'ny hoe tsy fatakarany ireo apôstôly, ireo mpianatry ny tompo ny amin'ny hoe fampianaran'ny fariseo sy sadoseo. Momba ny amin'ilay fitafiana ihany io ambaraka io Matthieu 5:20 vakitsika kely io fa tsy izy manontolo akory ny raisitsika. Matthieu 5:20 ovakintsika ny amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Afaka vakinao manomboka ny 9:5 rehefa malalaka ianao satria ny titre ato Baiboly dia mivaky toy izao naratsy tompo hoe ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Ahoana no tsy afantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo, fa hoe tandremo mba tsy ho azo masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Teo vao fantany fa tsy nasainy hitandrina ny amin'ny masirasira fanaovana mofo izy ireo, fa ny amin'ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Amen. Tanareo zany ireo mpianatry ny tompo izy ireo tsy nahatsapa ihany koa, fa ny tompo zany nampafantatra satria fitafian'ny fariseo sy ny sadoseo fantatsika tsara fa manao le akanjo lavabe reny koa zareo. Dia ny tompo nampafantatra an'ireo mpianany rehefa mamaky ny tantara io ianao nampafantatra an'ireo mpianany fa tsy amin'ny question-na sakafo zany, tsy resaka sakafo zany nambaran'ny tompo eto, tsy resaka mofo zany, fa momba ny fampianaran-diso satria ireo ilay tsy mino Jesosy ireo, tsy mino batisa amin'ny ranobe ireo, fa manaraka fombafomba mpivavahana ihany. Dia toizantsika ihany ny zavatra niseho zany toizako eo amin'ny zavatra faharoa zany zao dia nitendry zany ny tompo taminahako zany tamin'ny fotoana io ihany tamin'ny fotoana zany tsy haiko na tamin'ny fotoana io aloha mba tsy hadiso fa tao anatin'ny fotoana alohan'izako ho atao anao fadikana zany niteny zany tompo taminahako hoe tonga dia zao nambarany tonga dia miteny mihitsy ny tompo anaty vavaka izy zany no mitendry indray tonga dia anaty vavaka izy zany no mitendry indray na tonga zany dia hoe miteny izy zany tampotampoka zany hoe ohatra hoe anaty fanginana ahako dia inoko izy miteny. Zay koa zavatra ray ampahelezako anao. Indraindray rehefa mangina ianao ohatra
ohatra hoe mipetraka irery anao dia mangina ianao dia mangataka hoe fanahy masina mitenena fanahy masina fa mihaino anao ahako, mihaino anao fanahy masina. Tsy tonga dia hiteny eo ny eo izy, fa mety afaka minitra vitsy izy dia hiteny, na koa hoe tsy miteny eo izy fa mety mbola manoana ohatra manao zavatra soatr'izany dia tonga amin'izay izy hiteny aminao avy eo. Mila mihaino zany tsika, mila mihaino tsika amin'ny zavatra ambarany amintsika. Dia niteny zany ny tompo tamiko hoe, fanahy ny tompo zany teny taminahy hoe tsisy vehivavy pasteur. Zay teneny taminahako. Tsisy vehivavy pasteur, 12 lahy no natsoko ho mpianatro. Zay nambarany tompo. Tsisy vehivavy pasteur, 12 lahy no natsoko ho mpianatro. Zay ny teny tompo. Satria ny antony dia izao tompoko. Tamin'io fotoana io dia efa lasa pasteur ako. Zany hoe efa nahazo diplômana pasteur ako. Nefa tsy tao amin'ilay fiangonana fifoazana vavahako, fa na izany ara dia izao. Tamin'izahako tao amin'ilay fiangonana fifoazana dia efa misy zany ray aman-dreny tao amin'ilay fiangonana miteny mihitsy zany, miteny aminahy ilay ray aman-dreny tao am-piangonana hoe tena ray aman-dreny tao am-piangonana hoe natsony tompo pasteur ianao. Hoe natsony tompo pasteur ianao. Dia za zany tamin'izany ny aino dia tsy ireo ray aman-dreny am-piangonana ireo ihany no niteny, fa misy koa zany miteny koa ny olona izay mpivavaka koa zany miteny indray hoe ianao tsara mihitsy ianao ho pasteur. Misy koa zany olona hafa koa zany miteny hoe ianao tokony ho pasteur. Ry havana. Tsy ny tompo mihitsy no niteny an'izany. Tsy ny tompo satria ny vehivavy dia tsy mahazo manao pasteur. Satria mazava be ny tenin'Andriamanitra ambarako rehefa avy eo. Fa tamin'izay fotoana zany dia zavatra niseho dia nanareny tenin'ireny olona ireny zany dia tsy nanao pasteur tamin'ilay fiangonana zany fa le niala tsiny. Neny avy eo nianatra pasteur. Azoko le diplômana pasteur. Zany Jesosy no nefa azoko le diplôma dia niteny tamiko zay Jesosy. Ozy izy miantso tsisy vehivavy pasteur, 12 lahy no natsoko ho mpianatro. Ozy Jesosy. Amen. Jesosy ny teny izany. Tsisy vehivavy pasteur, 12 lahy no natsoko ho mpianatro. Nampahafantariny tompo izany zavatra izany. Dia niteny ihany koa ny tompo nampahafantariny tsara ny amin'ireo 70 lahy izay nirahany. Dao vakintsika io. 70 lahy izay nirahany ao bokin'ny Lioka. Lioka 10, 1:1 ihany no vakintsika. Lioka 10, 1:1 vakintsika anaran'i Jesosy tompo. Vakiko ny titra anaran'i Jesosy tompo maniraka mpianatra 70 lahy Jesosy. Taorian'izany dia nanendry olona hafa koa ny tompo 70 lahy ka naniraka azy tsiroaroa ialoha azy any amin'ny tanàna sy ny toerana rehetra izay nokasainy alea. Amen. Ry havana zay le izy. Mazava be teny Jesosy naniraka 70 lahy. Naniraka 70 lahy Jesosy ny rany tsiroaroa zany ireo ialoha azy. Amen. Ry rahavavy malala rehetra izay manao pasteur mibeba. Manetretena re tompoko. Manetretena eo anatrehan'i Jesosy. Raha tsy zany tsy handeha mihitsy ny lalana aleanao. 70 lahy no natsony tompo eto, ny rahan'ny tompo eto ialoha azy. Ialoha azy. Tsisy teny ato hoe 5:30 lehilahy dia 5:30 vehivavy. Fa 70 lahy tsiroroa no nasain'ny tompo nalefa ny tompo zany ny raha ny tompo ialoha azy. Zany hoe nalefa ny tompo reny ialohan'ny tompo any amin'ilay toerana. Ry havana, rahavavy malala rehetra, tsy asantsika izany ny atao hoe mpitandrina, ny hoe pasteur. Tsy asantsika izany. Plasy hafa no nomeny tompo antsika. Mpanampy no nomeny tompo antsika. Ary eo koa ny amin'ny mpaminany. Mpaminany koa ho an'izay
ho an'izay nosorany tompo mpaminany ihany io zay nofidiny mpaminany ihany fa afaka manao dekona koa ianao izay koa asa omeny tompo any vehivavy izany satria ny vehivavy izay nanaraka an' Jesosy dia karakara an' Jesosy karakaran'ireo mpianatra nanompo any tompo mpanompo ny tompontsika mpanompo ny tompontsika fa tsy mahazo manao pasteur tsy afaka koa tsika anao ny amin'ny fandraisana fanasany tompo tsy any vehivavy koa izany ny lehilahy no mikarakara an'izany ny lehilahy pasteur no mikarakara ny amin'ny fandraisana fanasany tompo ohatreto no avy Jesosy ny evangelista no mikarakara ny amin'ny fandraisana fanasany tompo isika vehivavy dia tsia mahazo manao izany raha tonga fotoana ianao nefa ianao miteny hoe pasteur raha tonga fotoana ianao tonga règle zany amin'ny fiangonana misy ianao dia sahanao ve tompoko andray an'ilay ranom-boaloboka na lay mofo hikarakara an'iny dia ameny mpivavaka ao aminao zava-doza mibeba tompoko mibeba fa tena tsy mety izany ny lehilahy no mikarakara an'izany fa tsy ny vehivavy lehilahy no mpampianatra ny fidin' Jesosy dia 12 lahy fa tsy 9 lehilahy na hoe 9 vehivavy fa 12 lahy no nantsony Jesosy ireo vehivavy fatatsika tsara i Maria Magdalena ireo vehivavy nanaraka an' Jesosy dia nikarakara azy karakara ny tompo jereo nanositra menaka manitra an' Jesosy Maria Magdalena satria karakara an' Jesosy ry havana mila antsika tena mitandrina mafy satria mazava be ao amin'ny Korintiana ndao jerentsika momba ny amin'ny vehivavy Korintiana voalohany 1:20 mila antsika manetry tena fanetretena anie zany tompoko hoe fanetretena zany manetry tena atsika mba hankatoa an' Jesosy mba hasandratra ny tompo rehefa tonga ny andro zay lahantsika ety ambonin'ny tany fa aza miteny za pasteur dia tsy maintsy mijana pasteur tandrema fa ho anao ny ianao zava-doza ny anjoanao raha ohatra ka tsy mankatoa ny tompo ianao tsy azo ataontsika mihitsy amin'ny fréaréana mihitsy san'Andriamanitra fa tsy maintsy manetry tena tsika zay tiany Jesosy ataontsika tsy maintsy manetry tena atsika tsy tonga ny tompo nanao opération ary ohatra ka mbola hoe ny tanany amin'ny hoe maha-pasteur anazy na hoe mampiandry tsy tonga ny tompo manao opération satria manandrinandra tena tsiny dia ahetry ny Jesosy ambany dia ambany ka mila antsika manetry tena anatrehan'i Jesosy amen. Korintiana voalohany 1:20 andiny fadimy fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo Korintiana voalohany 1:20 andiny fadimy fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany satria toy ny voaharatra izy amin'izany amen. Tanareo eto zany dia ny vehivavy misy maminany vehivavy tahaka an'izao mpaminany mety mpaminany koa ianao fa tsy fantatrao satria mety mbola tsy mankatoa ny tompo ianao mety mbola tsy mety manaraka ny sitrapony tompo ianao dia tsy zavatra mihitsy misy eo amin'ny fiainanao na mety hoe fantatrao fa misy zavatra tia tompo ampafantaranao fa mafy be ny fisainanao ka mila anao manetry tena raha tianao hivoaka fahalebezan'ny tompo aminao nefany ambarako fa tsy ho mpaminany avokoa iaho so matsy dia miova le teny hoe teny mama Felicia hoe mpaminany zany dia ho mpaminany koa tsy atompoko misy asa omeny tompo anao raha ohatra tena avony ianao amin'i Jesosy fa ny tompo no malala za tsy malala fa ny tompo no malala fa mety amin'ny diakona mety manao asa soa aman'olona koa na manampy fotsiny amina fiangonana zay misy anao fa tsy koa hoe ho mpaminany avokoa ny olona rehetra fa Jesosy no mahafantatra izay plasy misy ny tsirairay avy izy no manome ny toerana ny tompo izany eto zany dia manambara amin'ny andiny fadimy hoe fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka baiko io raha mivavaka dia miteny koa hoe na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany satria toy ny voaharatra izy amin'izany amen. Zay zany le izy zay mahatonga manao saron-doha satria ny tompo nampanofisiny ako nahitay manao saron-doha nampahafantarina hoe mila manao saron-doha ahako naseho anay tanatin'ny nofo mihitsy ilay za manao saron-doha satria mazava be le teny eto ry havana mila antsika misaron-doha
misy mantsy ny olona miteny voloko lava be fa misy efa nitenezany taminah hoe ny anandro voloka ihany no fisaronana. Dia osika hoe ny ten'Andriamanitra manambara fa hoe mila misaron-doha. Zay zany le izy ka ny tompo no mampafantatra antsika zany izay tokony ho ataontsika. Ry havana, zay mombany amin'ny vehivavy tokony tsy anao pasteur. Dia niteny tamiko ny tompo momban'io zany hoe tezany tompo momban'io hoe ny mpianatry ny tompo ampafantarin'ny tompo zany zay zavatra hoe ny mpianatry ny tompo dia tsy mila manao an'ireny le hoe miditra amin'ny fianarana ireny mianatra ten'Andriamanitra. Ry havana, ny ten'Andriamanitra dia ny fanahy iray no mampianatra antsika nie. Jereo fa mbola misy ny fiangonana mamaky vavaka, aiza ny ara-panahy amin'izany. Vakina ilay vavaka soratana dia vakina. Ry havana, le nofo zany no miasa fa le fanahy zany dia tena hoe maty mihitsy ilay fanahy, maty ny ara-panahy. Fa itsika dia mandeha araka ny fanahy, zay leo amin'i Jesosy. Ny fianarana tsy amin'ny teolojia mihitsy akory. Ireo mpianatry ny tompo dia nandeha araka ny fanahy izy ireo. Nandeha araka ny fanahy izy ireo. Mpanjono izy ireo, ny ankabeazany. Nisy ny mpanamboatra aratoko. Ry havana, Jesosy dia anakan'izy ireny tany am-panjonoana ary teny tompo hoe manaraha ahy fa ataoko mpanarato olona. Izany hoe araka ny fanahiny iray mihitsy no andehanantsika. Jereo vao boky ny Asan'ny Apôstôly no ny efa lasy Jesosy dia tonga ny fanahiny iray. Tonga ny fanahiny iray. Fanahiny iray no mampianatra antsika tompoko. Mampianatra antsika. Tsy misy zavatra mihitsy hoe amboarina dikadika rehefa hiteny amin'ny alalan'ny fanahy isika. Fa ny fanahiny iray no mampianatra antsika, mampiteny antsika. Zay le izy anie. Ny amin'ny toriteny dia ny fanahiny iray. Tompony amin'ny versenao dia izy no hiteny amin'ny alalanao. Zay le hoe tsika zany dia fanahy iray miteny amintsika rehefa tonga ny fotoana. Ao Matthieu 10:10 ndao ijerentsika. Matthieu 10:10 Matthieu 10:10 andifa 9:20 ka hatramin'ny 20. Matthieu 10:10 andifa 9:20 ka hatramin'ny 20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa rehefa manolotra anareo izy dia aza manay ny amin'izay fomba hitenenanareo na ny amin'izay zavatra holazainareo. Fa omena anareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy anareo no miteny fa ny fanahiny irainareo no miteny ao anatinareo. Amen. Ry havana. Na iza eo anoloanao, na iza hifanandrina aminao, rehefa feno fanan'Andriamanitra ianao dia ny fanahiny iray no teny avy ao anatinao, anome anao valiteny izay ampiteny anao valiteny amalina ilay olona zay eo alohanao. Zay le fanahiny iray. Isika amin'izao andro zao dia efa tonga amin'ny andro farany isika izao, alohan'ny farany. Ary tokony mandeha araka ny fanan'Andriamanitra isika, fa tsy ny olombelona akory no hoe fombafomba no arahina. Any amin'ny Jaona 4:4 efa nidikitra zay verset zay andiny fa 12 izay ndao jerena satria manjary sao dia diso ka tsy mety Jaona 4:4 andiny fa 12 andiny fa 12 andiny fa 13 ka hatramin'ny fa 14 manambara ny amin'ny hoe tsy maintsika zany mivavaka amin'ny fanahy satria Andriamanitra dia fanahy. Fanahy io Andriamanitra io dia tsy maintsy mandeha araka amin'ny fanahy tsika zany. Zay le izy. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Jaona 4:4 andiny fa 13 ka hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy. Ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Hitanareo zany? Amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra mitady olona mandeha araka ny fanahy. Okitsika tsy andeha araka ny nofo intsony mandeha araka ny fanahy, tompo mandeha araka ny fanahy dia ho hitanao fa iona amin'ny Jesosy ianao, ho hitanao fa iona amin'ny Jesosy ianao. Rehefa tena andeha araka ny fanahinao ao anatinao zany.
enoy amin'izay a ny fanahy masina hitarika anao fanahy masina manodidina anao zay ohatra mbola tsy ao anatinao fanahy masina de enoy izy a ampianatra anao izy taka nampianarany ahy de hoeninao a fa ovainy ianao ovainy raha manay alleloia azafady fa tapaka kely a de ho hitanao a fa tena hoe azava aminao a ny amin'ny fanahin'ny tompo anambara aminao a ny am'izay tokony ataonao hoeninao mihitsy zany dia fatelo farany a ho raisitsika an'io zany a amin'ny témoignage zany a fatelo farany a tamin'io fotoana io zany dia hoy koa Jesosy tamiko hoy izy tamiko hoy tompo tamiko hoe tamin'ny fotoana tanatin'izay fotoana zay a tsy tadidiko hoe tamin'ny fotoana oviana zany fa ao anatin'ireo fotoanareo daholo zany araka nambarako teo a dia hoy Jesosy tamiko hoe ny lakroa rehetra izay mipetraka ato an-tranonao dia ario ireo fa tsy amin'ny tapakazo ao akory amen zay ny teny fanahy masina ohatrohatry zavatra nambarana afeky ndray mpandeha hoy ny tompo ny lakroa rehetra izay mipetraka ato an-tranonao dia ario ireo fa tsy amin'ny tapakazo ao akory amen ry havana mila mitandra antsika mila mitandra antsika dia mbola misy toyany dia hoe izay hoy ny tompo a no natonga azy a nanao opération ahy tao amin'ny salle de bain satria tao amin'ny salle de bain irery a no tsy nisy lakroa zany satria tsy nisy lakroa tao fa tato tranoko a dia nisy lakroa ny efitra sasa satria tamin'izay fotoana zay a tamin'ilay fiangonana fifoazana vavahanay a dia mampiasa lakroa zany fa lakroa tsy sarin Jesosy tsy sarin Jesosy zany hoe atao hoe sarin-tsofona Jesosy tsy sary hoe Jesosy ono zany fa lakroa tsotra fotsiny ry havana fandrika avokoa zany rehetra zany satria fombafomba ihany izany de ny tompo mihitsy no ny teny hoe izay no natonga azy nanao opération tao amin'ny salle de bain satria tsy sampy zany tao tsisy lakroa zany tao fa fiangonana anankiray za tsy no naleana ilay fiangonana anankiray no neviny io lakroa io fiangonana anankiray lehibe neviny io fanompo-tsampy zany io nambarany tompo tamiko natonga an'ilay hoe lakroa dia zay ny tombony fanompo-tsampy de natao hoe Jesosy ono zany a ilay sary teo ambony lakroa de manomboka ny olona mivavaka amin'izay fiangonana ray lehibe a zay malaza eran'izao tontolo izao zay neviny fanompo-tsampy voalohany ny amin'ny fombafomba lakroa zay na tonga ny tompony teny hoe mila arinao avokoa reo lakroa reo dia tapizarana roa moa satria le izy a raha ohatra mety an'izao a de afaka hoe nitsoahana de zara roa de arina zany de nariko avokoa zany lakroa rehetra tato an-tranoko na de hoe tsisy an'ilay hoe ataon'olona hoe Jesosy satria tena fanompo-tsampy hoy ny tompo zay zavatra zay zany hoe fa taprès an'izy natao opération satria tadidiko tokotrany hoe tompony teny hoe zay natonga anazy nanao opération a tao amin'ny salle de bain ry havana mila antsika tena mitandra satria fanompo-tsampy izany mbola maro be ny olona manao hoe amina collier atao hoe lakroa hoe de Jesosy ono atao hoe amin'ny tana de Jesosy ono nefany a mbola manao favedavetana faharatsiana be le olona na membozina n'iny a na koa hoe manany amin'ny tanana na koa atao amin'ny kavina nefany a fitenena andratsy marikoriko voaka amin'ny vava ry havana Jesosy tsy amin'ny tapakazo na hoe ambonina vy kely na amina fombafomba tsampy mihitsy Jesosy tena hoe manivaiva ny tompo ane a zavatra ohatr'izany tsy tiany tompo izany ary mampalelo anazy satria mahasaro-piaro anazy mihitsy izany fatatsika tsara ny ao amin'ny exodosy toko faharoapolo a ny amin'ny andao ifakitsika farany ariny a exodosy toko faharoapolo ny amin'ny fanompo-tsampy momba ny amin'ny statut mila atsika tena hoe miala amin'izany lehilahy amin'izany tompo fa tsy ao anany Jesosy mihitsy ianao ohatra ka hoe mbola mampiasapiasa zavatra hoe ahitanao any tompo izany tsy ahitany tompo amin'izany ianao tompo tsy ahitany tompo amin'izany ianao exodosy toko faharoapolo a vakiko andiny faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina mihitsy miangavy ianao hiaino tsara mihitsy a exodosy toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina didy folo io a
didy folo io fa keo aminarany Jesosy tompo. Ny titre dia hoe ireo teny folo na ny didy folo. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra. Izao no tompo Andriamanitrao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta, tamin'ny trano nandevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany, ary azafady any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao tompo Andriamanitrao dia Andriamanitra sarom-piaro, ka mamaly ny eloky ny iray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankalahay, nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Amen. Tanareo zany. Mazava be le didy folo. Mazava be le hoe aza manao sarin-javatra voasokitra. Mazava be mihitsy. Na izay mety ho endriky zavatra eny amin'ny lanitra eny ambony, ry havana mazava be le ten'Andriamanitra. Na izay mety eny amin'ny lanitra eny ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany, mazava be mihitsy zany. Zany hoe eny amin'ny lanitra eny ambony eny, iza moa eny ambony eny, na ny ety amin'ny tany ety ambany, ary koa na any amin'ny rano ambanin'ny tany. Tokony tsy hanao an'izay, tokony tsy hanao an'izay satsika hoe anao sary zavatra voasokitra dia anao sary amin'ny zavatra eny ambony eny an-danitra zany dia na ety ambony tany na amin'ny zavatra anaty rano any amin'ny rano ambany tany dia andiny fadimy hoe aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Amen. Ry havana maro be nefa manao azany dia marety ten'Andriamanitra toy izao dia tena hoe any anay anay ihany. Dia tena hoe manohy mihitsy, dia tena ohatrany hoe mieritreritra hoe aratsiana zany fivavahan'izy ireo. Mampalahelo, tena mampalahelo ny fanahin'ny olona izay tsy mety mampiratra ny masom-panahiny amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa anatin'ny fahajambana foana ary tena hoe miaino ilay izay ambarany olona ny fombafomba fa tsy mandray ten'Andriamanitra ny masom-panahiny satria lanitra no tanjontsika ny tompoko e, lanitra no tanjontsika. Dia hoy ny ten'Andriamanitra eto avetrany dimy fadimy hoe aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro. Amen. Sarom-piaro. Ka mamaly ny eloky ny iray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy zafin-dohalika dia amin'izay mankalahay. Tanareo zany. Ny tompo zany mamaly manomboka amin'ny zanaka izy mamaly amin'ny zafy koa dia zafin-dohalika amin'izay mankala azy. Nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Amen. Ry havana. Mbola misy ny famindram-pon'i Jesosy izao. Mbola mamindra fo amintsika Jesosy. Raha mbola hiverina aminy ianao. Engany ianao tompoko tena hitady an'i Jesosy hiverina aminy ary hiala tanteraka mihitsy amin'ny fombafomba rehetra. Satria tsy hiaona amin'ny tompo mihitsy isika raha mbola mitana fombafomba mpivavahana isan-karazany. Mahaverany amin'ny elo tompoko, mahaverany amin'ny elo. Raha tsy nankatoany tompo aho tamin'ilay akanjo mpiandry, tamin'ilay nanao pasteur koa dia tsoroko aminao fa Jesosy tsy tonga nanao opération dia reny zavatra be dehibe nanjoa ireny nambarako tamin'ny témoignage teto nandritry ny indroa reny dia indroa lasa reny indroa sabata lasa reny dia tsy ho afaka tsy sitrana mihitsy satria tsy nankatoan'i Jesosy. Fa nankatoa azy aho dia tonga izy nanao opération arak'ilay témoignage efa enao teo aloha. Ry havana tiantsika Jesosy. Ny tiany dia hiditra any an-danitra isika. Ka mangataka aminao zao raha vony ianao hivavaka, oka tena hifotokoa ny amin'ny ara-panahinao. Oka ianao antany an'i Jesosy raha ohatra ka tsy mino ianao ny amin'ny zavatra izay ambarako eto. Raha ohatra tsy mino ianao dia manontany an'i Jesosy fa hamaly ianao ne izy. Hamaly ianao izy hoe tompo, marina ve tenenin'io mpanomponao io? Raha ohatra moa ka hoe
Everinao tsy mpanompon'Andriamanitra dia ataovy hoe marina ve tenen'io ramatoa io na io madama io Jesosy. Fa Jesosy ampafantatra anao izy, amaly anao ny tompo satria Jesosy miandry antsika anontany azy. Miandry antsika ny tompo ametraka fanontaniana raha vonona isika. Ry havana, izay no témoignage anio. Ivavaka isika, ivavaka ho anao aho raha vonona ianao hiovana araka an Jesosy. Raha vonona koa ianao anontany an Jesosy dia engany ny tompo amaly anao. Raha mbola tsy vonona ianao dia tsy maninona izany fa safidy ho antsika tsiraray avy. Ka ivavaka antsika tompoko amarana antsika zao fotoana izao. Tsorantsika ny tompony amin'ny hery sy koa ny fotoana nafahantsika nandray izao nanambara izao témoignage izao nameza tompo fotoana nafahako nanambarany témoignage ary koa naizanao témoignage eno izao tonga nanatrika teto. Ivavaka antsika tompo. Jesosy misaotra anao. Saotra Jesosy satria Andriamanitra masina tokoa ianao. Jesosy mankasitraka anao lehibe indrindra ao. Satria Jesosy mpanompo tsy mendrika Jesosy. Ny tompo kely sy bitika Jesosy. Ka ity aho Jesosy midera ny anaranao, mankalaza anao Jesosy eran-tany. Tompo mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny fotoana vita teto anio. Saotra anao ny amin'ny teny voambara rehetra Jesosy. Okanao tompo ameno ny banga Jesosy izay tsy voatonoko teto Jesosy anatin'ny fonjanakao tsiraray avy. Okanao tompo amanga ny tsiraray avy Jesosy izay mangetaeta tompo. Okanao Jesosy anoro lalana any izy ireo. Ao Jesosy re mbola matahotra olona Jesosy. Matahotra tompo mpitondra fivavahana. Matahotra tompo ho very plasy Jesosy. Okanao Jesosy ampahery. Okanao tompo ampahalalana izy ireo Jesosy fa ianao le Jesosy no tanjonay ny atongavanay any aminao fa tsy ety ambony tany ka hoe olombelona no hojerenay. Okanao tompo ampifozanakao tsiraray avy mba tena ankatoanao, mba tena atahotra anao Jesosy satria ianao Jesosy no iafarany zao tontolo izao. Ianao no iafarany tany Jesosy. Ka mangataka aminao Jesosy toano fo mazoto ny zanakao tsiraray avy izay mbola ao anatin'ny fanaovana firavaka Jesosy, izay mbola ao anatin'ny fanaovana fitafiana tsy mendrika Jesosy, izay ao anatin'ny fahajambana tanteraka tompo tsy fankatoavana anao Jesosy. Ampahirato ny masony Jesosy raha ohatra ka mangataka aminao izy. Ampahirato ny masony Jesosy satria tompo ianao dia Andriamanitra mamaly vavaka ary Andriamanitra miteny ianao. Andriamanitra miteny ianao Jesosy. Afao Jesosy zanakao amin'ny fombafomba rehetra Jesosy satria Jesosy tsy ahitany izy ireo anao izany. Tompo mankasitraka anao feno dia feno, midera mankalaza anao, manandratra anao Jesosy. Misaotra fanahy masina ny amin'ny fisolovavana ataonao teto satria anao miteny. Misaotra fanahy masina lehibe indrindra satria ianao no nanova, ianao no niasa fanahy masina. Nitarikay tamin'ny diako rehetra fanahy masina mankasitraka anao. Mankasitraka anao fanahy masina nanaiky nampianatray fanahy masina dia tsy mendrika zaho. Dia tsy mendrika zaho. Misaotra fanahy masina malala satria mpampianatra endry ianao, mpampianatra lehibe indrindra ianao. Okanao ampianatra koa zanakao tsiraray avy ato izay mangetaeta anao. Okanao ampitoetra ny teny rehetra teto anatin'ny fony tsiraray avy ka ampandinika ny tsiraray avy hitady ianao Jesosy. Hitady ianao Jesosy mba handeha araka ny fanahy tokoa ny tsiraray avy. Anomboka hianatra hivavaka anatonanao amin'ny fanahy izay tsy mahay mivavaka raha tsy mandray soratra, mamaky soratra fanahy masina. Okanao ampianatra an'izy ireo hivavaka amin'ny fanahy satria anao dia Andriamanitra fanahy, anao dia ray ny mandrakizay ianao. Misaotra tompo mankasitraka anao, mamelany fahotanay tsiraray avy, mamindra fo aminay tsiraray avy zanakao eran-tany, amboary foana izay Jesosy mandra-piavinao, mandra-piavinao. Ka misaotra tompo, tompo okaniranao Jesosy andrakitranay tsiraray avy Jesosy,
na ny témoignage teny tompo rakofy amin'ny rahanao Jesosy ka misaotra anao Jesosy tantano zanakao tsiraray avy aroso zay tsiraray avy Jesosy eo ambanin'ny tana mahirina mankasitraka anao Jesosy ny voninahitra ho anao rery ihany misaotra tompo aleloia 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 aminaranao Jesosy nangatako izany hivavaka izany amen amen aleloia rehefa malalao amin'ny tompo zay ny fotoanantsika anio dia mametraka veloma aminareo indray ako dia amin'ny sabata ho avy zao ny fotoana amin'ny hera zany raha mbola misy ny fotoana ka mbola mentompo fotoana andro tsika dia miona eto ihany dia ny anatin'ny herinandro moa ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia misy zany ny fiarahavavaka anatin'ny gropy latsinainy alina sy alarobia alina raha ohatra maniry ianao hivavaka aminay raha maniry ianao hiaraka hivavaka aminay dia misy ihany koa en direct eto ny talata alina amin'ny 10 alina aty Eropa amin'ny 20 alina any Madagasikara ny atalata sy ny alakamisy io tompo dia ny sabata zany misy koa ny fiarahavavaka en direct zany eto amin'ny 9 alina toy izao fa misy koa zany ny anaty groupe koa ny amin'ny 20 atoandro aty Eropa amin'ny 2 any Madagasikara zany dia eto moa amin'ny 9 alina aty Eropa ny sabata fa 10 alina any Madagasikara zay tompoko fotoanantsika dia mahereza daholo dia tahiny tompo daholo dia tompony hiarontsika tsiray avy ambany tana maheriny dia mijoro hatrany fa ho avy Jesosy veloma tompoko tahiny Jesosy daholo amen